marika ravalomanana nanome fanampinany niarambony atao ikiongo. RMDM manamafy ny mahazava-dehibe ny fikaonan-doham-pirenena. Mpiasan'ny Instat manao fitokonana mahazo fandrahonana. Dia mbola faly tafahoana aminao hatrany ny tenako ato anatin'ny fampahalalam-bavao MBS amin'ity arivany alarobia fa 7 ny volana septambra sy ny taona 2024 ity. Manolotra ny araby indray tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Araka ny efa nolazaiko tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia nigado natao ikiongo omaly hariva ny delegaciona iraky ny filomarika Ravalomanana nitondra fanampinany niarambona no nitifitra izay nahazo azy ireo tamin'ny alatsinainy 20 aogositra lasa teo iny. Tany an-toerana nanao ny fanadihadiana amintsika Riasina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Tsy natombotsiraka ny filomarika Ravalomanana raha tsy naniraka ireo delegaciona manokana nampahedry ireo maratra vokatry ny tifitra nataony mpitandro ny filaminana tany Kongo. Efa nigadona omaly hariva tany an-toerana ireo delegaciona ary evatrany dia nitsidika ireo marary mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hopitalin'ny Kongo ireo iraky ny filompanorona ny Antokotiko Madagasikara ireo. Tsy tonga tamin'ny tanampolo ireo delegaciona ireo fa nitondra solondranom-boankazo ho andreo mbola manaraka fitsaboana. Ankoatr'izay dia nahazo ny anjarany ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana izay mandray an-tanana ireo marary ao amin'ny hopitalin'ny Kongo. Nitondra ny teny fampahirezana ho andreo nanana havana maty vokatry ny tifitriny ny filomarika Ravalomanana tamin'ny alalandreo delegaciona ireo. Tsy aivona fa anisan'ireo manameloka tanteraka ny fomba mamohetriny ny filomarika Ravalomanana ary mitaky ny anaovana fanadihadiana lalina makasika iny raharaha iny. Tsy ity filoham-pirenena teo aloha ity irery ihany no manameloka iny tranga iny fa antoko politika maro no miray feo aminy manao izany. Hatramin'ny FFKM azy efa namoaka fanambarana manameloka famonoan'olona toy ireny tranga tany Kongo ireny. Noho ny faratsian'ny connexion any Kongo dia sarotra ny mampita sary ka mbola indrasana araka izany ny fahatongavan'ny sary mirakitra ireo fitsidiana ny marary nataon'ny delegaciona iraky ny filomarika Ravalomanana ireo. Waratsika manontolo anatin'ny fampahalalam-bavao ny MBS hatrany araka izany ny dia izay nataon'ireo delegaciona tany Kongo ireo fa ivadika amin'ny pejiny politika isika dia ny fanavotana sy ny fanorenana ifotony ny firenena aloha no mahamaiky hoy avy eo anivo ny RMDM ho any androany raha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety no amafisy ny fa tsy fitadiavan-tseza no tadiavina fa fitadiavana ny tombontsoa iraisana dia ny fanarenana indray ny firenena izay lasaka katerena tanteraka tsy misy afa-tsy ny fikaonan-do-pirenena nefa no ahafahana mivoaka amin'izay avitra sy olondray be Michel Rakotoarsoa ary Tokra Marla. Manoloana ny zava-mitranga maro eto amin'ny firenena toy ny olana ara-politika ary toe-karena sosialy dia nanao fanambarana nentina nanazavana ny fomba fijerin'ny RMDM. Teboka efatra lehibe navoatra nandritra izany entina navotana maika sy hanorenana ifotony firenena. Isan'izany ny fepetra raisina hanarenana ny fiainam-bahoaka, ny fanadiovana ny firenena manoloana ireo tsy maty manota. Ny hevitra tao mba hisian'ny filaminana ifotony sy ny demokrasia ka mba ho tena demokrasia mifanaraka tsara amin'ny fiarahamonina sy ny fomba fisainan'ny malagasy. Notsindriny mazava-dehibe lalàna izay mifeny fifitianana ka antony hamerimberenan'izy ireo ny antso amin'ny tokony hirosona amin'ny fikaonan-do-pirenena. Heverinay fa tsy azo atao velively ny miroso amin'ny fifidianana raha tsy milamina ireo satria ho fifidianana hiteraka korontana sy krisy lalina mangitsokitsoka ka tsy hifankahitana indray no iseho eto. Ny mahamaika anay dia ny fanavotana sy ny fanorenana firenena aloha. Vita izay vao miroso amin'ny fifidianana ka izay ilany eo dia hajainy rehetra ary loloavina ataboloha satria tena lanim-bahoaka ary tena hisy tokoa ny fahamarina toerany politika amin'ny rehetra. Tsy maintsy ny tokotany aloha ny diovina sy jerena miaraka ho hatrany fanambarana. Mba hisorohana mety ho savorivory izay efa manomboka hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina noho ny tsy fahaiza mitantana izay araha mahita amin'izao fotoana izao. Tsy ny firosoana amin'ny fifidianana no sakana fa ny tsy fisy ny fahaleovantena marina eo anivon'ireo androm-panjakana misahana izany sy ny lalàna amin'ny fiazy ity mihitsy.
Manoloana ny fampiasana ny anaran'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM dia nahisy ny lefitry ny vondrona androany raha nilaza fa tsy ekena velively ny fanaovana osoka amin'ny fampiasana ny anaran'ny vondrona. Ny filoha nasionaly ihany no manapa-kevitra ny amin'ny zavatra rehetra atao ampy ny delegasion'ny izay notendreny. Fanazavana ary. Misy ireo olona izay mampiasa ny anaran'ny RMDM amin'izay zavatra tsy tokony ampiasana azy. Koa izay no itenenanay sy anamafisanay androany fa manana rafitra mazava ny RMDM. Ny filohan'ny RMDM dia Andriamatoa Marc Ravalomanana. Izy irery ihany no filoha ekeninay rehetra ho filohan'ny RMDM, tsy misy ankoatran'izany. Koa nanapa-kevitra ny RMDM fa manana membre délégation amin'izay rehetra ilana azy, izay tarihiny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny vice-président dia Tsarahame Edouard, Alain Andriamsezika, Andriamanantsoa Tabera, Joseph Yolan, Andriamifity Jean-Rémy Gabriel, Ralalasoa Marc. Ny secrétaire général Rakotombo Jean-Louis, Ramalasson Olga. Ny conseiller dia Rakotondrazary Miarosoa Gabriel, Rapetera Désiré, Miarosoa Raintso, Randrianasolo Ravelonanosi Clovis. Ireo no membre ny délégation ny RMDM naiza toerana sehatra ilana ny RMDM. Ny fomba fandefasan'ny RMDM taratasy dia mazava, tsy maintsy misy ny logo na famantarana ary misy kase zay voasonia ny secrétaire général. Rehefa izay dia avy amin'ny RMDM ny taratasy. Mbola ao anatin'ny fanaovana ny fameloma maso hatrany ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny komina Ambohitramo distrikana Rivonimamy izao dia notanterahina androany ny fanatanterahana izay nampiseho ny fahavonona ny hiatrika ny fiainam-pirenena sy ny fanavotana indray ny Madagasikara ny pikatroka timma tany antoerana Germain Omenjanahary sy Andra Kotomalala. Tonga maro ireo solitena pitarika ny antokotima avy ao amin'ny fokotany misy 720 tao amin'ny komina Ambohitramo izay ao anatin'ny distrikana Rivonimamy androany. Nanatanteraka ny fameloma maso na ny redynamisation. Fanimpom-pivavahana no nanomboana ny fotoana ary taorian'izay dia niroso tamin'ny kabary ny fandimbiasany. Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanamafisa ny solombavambahoaka Rode Rakotomanjato fa manana adidy anarana ny firenena sy ampahery ny piray tanindrazana manoloana izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao ny pikatroka tiko Madagasikara rehetra. Mila sasy mijoro ny rehetra ka hitondra fiovana ho an'ny ity firenena ity. Nahazo 25 000 ianao 5 arivo tamin'ny fifidianana, nahazo volia nahazo koveta fa mino fa tongasaina navitanao inona le izy. Fantrano io tsy avy aminao, tsy sitrapon'Andriamanitra fa avy amin'reto fatona fitondranoreto nampandranao. Fa zany ny ainanao fidiran'io mpianatra io ka ianaran'io ohatriny tamin'ny heritaona tamin'ny roa taona zao lazay fa voanjo boro miakatra raha vidiny eo Antananarivo lazay fa hoe no nigerany train. Hay ianao itazezitra hoe inona arivo nizezim-bazaka ity. Ahoana takaran'ny olona amin'izany? Ahoana ny ainanao amin'izany? Fanandritra ity fotoana ity ihany koa no nilazany solombavambahoaka fa ny vola izay natokana ho an'ny siada dia entina anatsarana ny fanabeazana ho an'ny zanam-bahoaka any amin'ny toerana tsy amoron'ny lalam-pirenena izay tsy tsikaritra sy tsy hita ny fanjakana mihitsy tahaka ny ao Ambohitramo. Ny vola 50 tapitrisa zay enina reo ngamba releo mijanakatikaty hoe misy matsively izy menakavy samy manana vaovaodola. Dia ny vidana koa manomboka androany vita ny sini androany ny appel d'offre satria tsy maintsy mandeha appel d'offre. Vidanako table ban ho an'ny EPP rehetrarehetra ao anatin'ny 3 commune. Mba ilako tsiny izay ohatra ka tsara ka manana ny ampy fa ny akabesahan'ny fianarana tsy tiako dia mipetaka amin'ny moelona izy. Fa ho hitantsika eto ny izarana azy hoe misy firiny tena sahirana ato anatin'ny Ambohitramo hoe reto avy ny sekoly mipetraka sy amin'ny W tsy misy dia vitanana W na amin'ireo W amboariko ireo.
Niisa 1 ireo kandida nirotsaka ho fidina hitarika ny Comtim ao Ambohitrambo nandrindra ity fotoana ity, ka voafidy hitarika izany Andriamatotovo izay anarana ahafantarany maro azy. Ho an'ny vehivavy Tima kosa dia niisa 7 ireo kandida. Ireo mpitarika voafidy izay nametraka fa vonina hiasa ary vonina hijoro indrindra fa malona ny toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana. Nanao fanambarana androany ny vehivavy Tima ao Frantsa, fanambarana izay niantefa indrindra tamin'ny fanatsarana ny hoavin'ny zaza malagasy sy ny fanabeazana ny mamafisin'izy ireo fa tsy tazam-potsiny ny fahoriana mahazo ny mpiray-tanindrazana izy ireo. Germain Menjanary sy Andra-Koto Malalatrany. Ny fampandrosoana tsy misaraka amin'ny vehivavy ary ny fanabeazana no fototry ny fampandrosoana. Arak'izany dia manana andraikitra ny vehivavy malagasy rehetra n'aiza misy azy, na monina ivelany na eto Madagasikara. Io no nambara ny vehivavy Tima ao Frantsa ho an'ny vahoaka malagasy nandrindra ny fanambarana izay nataon'izy ireo. No mafisiny fa vonina ny anohana ireo mpiray-tanindrazana satria iaraha malala ny fahasahiranana misy ary indrindra moa amin'ny vanim-potoana ny fidirany mpianatra izao. Noho izany dia mijoratra ny vehivavy ato anatin'ny atoko Tima Frantsa maneho ny fahavononany hanohana ireo mpiray-tanindrazana satria iaraha malala ny fahasahiranana misy ary indrindra amin'izao vanim-potoana fidiran'ny mpianatra izao. Ny fampianarana sy ny fitaizana tokoa mantsy no hery mahavelona mba hananana taranaka vanona. Resy lahatra izay fa ny firaisan-kina no hery tokana hahafahana maneho sy mandroso manatanteraka ny asa rehetra. Etsika santatra ambavarano ihany ny fizarana ireo fitaovam-pianarana izay natao ho an'ireo ankizy isaky ny boriboritany teto Antananarivo tetsy amin'ny QG Ampandranay Ireny raha ny fanazavana. Tsy ambanin-javatra tamin'ny filomarika Ravalomanana rahateo nandrindra ny fotoana ny tondrany ny fanabeazana sy ny fampitoviana ny zaza malagasy ka isan'ny tarigetra ny antoko ny famerenana izany ankehitriny. Tsy manana drafitra matipaika sy mazava ny fitondrana ankehitriny entina hitsinjovana ny vahoaka malagasy io nambarany mpandraraha iray nandritra ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Etsakilana nefa dia manohy ny fanisakitsana lalam-pandrenana hatrany izy ireo entina hanakatsakanana ny filomarika Ravalomanana. Mametona amintsika ny fandaharana ho an'ny androany Onja Lalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Ho toizantsika ny fampahalalam-baovao rehefa vonona ny sary mahakasika izay fa tsy mbola niravina loatra amin'ny androany araka izany. Ny olan'ny mpiasa tsy mbola mpiasa mpanjakana eo anivon'ny Instat. Tsy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ny mpiasa sy ny mpitantana mahazo fandrahonana aza ny mbola mikasa anohy ny fitokonana. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Manodidina ny 170 ny mpiasa tsy mbola mpiasa mpanjakana ato amin'ny Instat manerana ny Madagasikara. Manodidina ny 80 kosa nanao fitokonana teto Anosy ny alatsinainy teo. Mitaky ny tovizo amin'ny mpiasa mpanjakana. Taoriny hetsika nahazo fandrahonana nefa izy ireo ho an'izay mbola manohy ny fitokonana. Sy nampiansy misy izy ary mizingizina izy hatramin'izao. Fa ny tena olana amin'izao nefa fampiororony hoe mivaregna miasa raha sy miasa dia tapanany karama andray mpiasa vaovao zay. Zay hoe mpiasa i grève manaraka zany zay raha ohatra roana zay. Nanao fanambarana ihany koa nefa ny mpiasa mpanjakana teo anivon'ny Instat io atoandro io fa tsy tapaka ny fitohizan-draharaha ary nanamafy izy ireo fa tsy misy mitokona ny mpiasa contractuel de droit privé avy any amin'ny faritra. Dia izay fonctionnaire ny Instat dia mampahafantatra fa ny Instat dia manatanteraka ny asa fanao andavanandro ary ny service public fanomeny rehetra dia tsy tapaka fa mandeha araka ny tokony ho izy na eto amin'ny Instat central izany na any amin'ny faritra rehetra. Ny hoe tsy ilavana anazy tompoko aloha lainga fa hatreto aloha tsy miambo izahay fa vitanay ny asa satria izahay roa pa telo mpiasa dia fonctionnaire ny akabetsahindreo tokony ireo nefa koa tsy mitokony indrindra fa ny any amin'ny faritra. Taoriny fandrahonana nahazo ny mpiasa nanao fitokonana ny alatsinainy teo. Betsaka tamin'ny mpiasa noho ny verin-dalana ka 26 ny manohy ny fitakiana. Nanamafy hatrany kosa nefa ireo mpiasa contractuel de droit privé sasany ireo fa hitohy hatrany ny etsika fitakiana ataon'izy ireo mandra-pisy vahaolana.
Mifandraika amin'izay olana eo amin'ny Instat izay hatrany dia nilaza ny tale jeneraly miandraikitra ny Instat fa tsy misy hevitra fa tsy ny fanaovana fifaninanana ihany no ahafahana miditra ao mpiasam-panjakana nilaza ihany koa moa ny tenany fa efa niverina sy kelikely ny mpiasa ny maraina teo no nitahotra hatrany na dia mbola tazana manoloana ny tokotany Instat Anosy hatrany ary aloha ny sora-baventy fitakiana fanazavana ary. Eo amin'ny 10 angambana 8 maximum izy tonga teo tamin'ny maraina. Ny mpiasa rehetra ankoatran'izay dia niverina niasa daholo. Amin'ny mampitantana moa anay dia tsy maintsy nandray fepetra zahay hoe manao fiche de présence isaky ny direction. Ny antony dia tsotra mba hahafantarana hoe iza ilay olona tsy miasa ka hahafahanay mitady olona hanao an'ilay asany. Intégré olona fonctionnaire zany ianao, misy poste budgétaire créena. Iza moa ny créer poste budgétaire zany? Ny fanjakana foibe zany, ny conseil, ny filan-kevitry ny ministre misy no manapaka an'izany, tsy mbola misy zay. Zahay eto amin'ny Instat anie manana concours isan-taona, mirecruter olona 50 isan-taona zahay. Efa ho 5 taona lasa 5e promotion amintsika miteny zao ivoaka amin'ny septambra zao. Zany hoe tsy marina koa ilay eritreritra hoe tsy misy poste budgétaire eto. Manana 50 tompoko zahay. Ary raha ohatra zany ka hoe teo fonctionnaire le olona misy présenté amin'ilay concours izy ohatrany nataon'ireo olona rehetrarehetra ireo koa amin'ny ankapobeny. Taorian'ny fitokonana izay nataony mpiasan'ny Instat tsy mbola mpiasam-panjakana ny alatsinainy teo moa dia efa nanome valiteny ny tale jeneraly ny Instat izay nilaza fa tsy olana na dia tsy miasa iray volana aza ny mpiasa mitokona. Manoloana izay indrindra dia nilaza ny avy eo anivon'ny Solidarité des syndicats de Madagascar na ny SSM raha tafaresaka taminay androany fa tsy olona tompona andraikitra ny manao valiteny toy izany. Sary sy rindran-sary ny Mathieu Prince. Ny ampitovinan'izy eo amin'ny samy mpiasa no angatahany mpiasa avy eo anivon'ny contractuel de droit privé ny Instat. Izany hoe samy mpiasa fa tsy mitovy ny tombontsoatrahany mpiasam-panjakana sy ny avy amin'ny antsoina hoe droit privé toy ny karama sy ny tambi-karama ohatra. Antony ny rosoan'izy ireo tamin'ny fitokonana ny alatsinainy teo. Saingy namaly avy hatrany ny tale jeneraly ny Instat fa tsy olana loatra na tsy miasa iray volana azy ireo mpiasa manao fitakiana ireo. Tsy valiteny tompona andraikitra izany ho kosa ny SSM. Ya raha izany famaliana izany aloha dia ozy hoe olona tsy responsable zany DG manao valy boribory zany. Mialatsiny fa raha ohatra ka olona responsable dia mametraka foana ny antsoina hoe dialogue social mba ampirindrana ny fiainan'ny orinasa na fiainana département anankiray. Mpitondra fanjakana ianao monsieur le DG fa tsy mpitondra orinasa privé akory ka no valy boribory sala amin'izany fa rehefa za miantso ny ministra tompona andraikitra avy eo amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mba hijery akaiky an'io raha ny mpiasan'ny Instat droit privé io satria mampalahelo dia mampalahelo tokoa efa misy 2 taona ny esana efa misy 20 taona mahery kanefany dia tsy mahita ravina varatra ny amin'ny situation momba azy. Nanamafy hatrany ity filohan'ny SSM ity fa voarafitra ny lalam-pandrenana mihitsy ny hetsika fanaovana fitakiana ataon'ny syndicat. Andininy fa 7 ny lalam-pandrenana malagasy ny taona 14 andininy fa 9 sy faraiky amin'ny 3 fehezan-dalana amin'ny feniasa ny taona 3. Syndicat ny resaka eto ary syndicat manana statut araky ny tokony ho izy manana récépissé avy any amin'ny ny préfecture de police ary mazava ho azy fa ny lalàna rehetrarehetra manan-kery na traité international, convention internationale, ny constitution, ny code de travail dia mametraka tsara n'izay zo ara-syndicale zay no mitokana fa tsy hoe nao DG zay tonga vao vinary no ndeha iteniteny fahatany hoe tsy ilaina daholo ireo fa mahazo mitokony eo izy tena tsy responsable zany amiko. Tsara ny mampatsiahy fa nitsangana ny taona 19 ny vondron'ny syndicaliste eto Madagasikara ivondrona ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina. Koa satria rehefa vonona ny sary makasika indrindra ny fampitinana ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany ho arahantsika avetrany ary. Fikatsana tombontsoa betsaka manjaka eto amintsika ho mpandraraha iray raha nitondra ny heviny makasika ny fahitana ny fomba fitantanana eto amintsika amin'izao fotoana izao.
ohatra amin'izany ny resaka solika izay tsy tanteraka akory ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny taona 2024 mikasika ny ampidinina ny vidin'izany fa vao maika ny arana hita fa niakatra izany. Toa zary lasa tombotsoa andram-pandrarahan-tsolika sy ny fitondrana mibetsaka fa tsy ho amin'ny malagasy akory ho hiatrany fanehoan-kevitra. Mangony fotsiny ny fanaovana tantely afa-drakotra amin'ny volam-panjakana amin'ny fanabitsonana ny vola ampiasaindreo olom-panjakana maro. Fa ny eto amintsika na ny fitaterana an'le solika miala any amin'ny golfa arabika mankaty amintsika ary le lafo no atao hifampizarana amin'le zany de manao super profit ny compagnie pétrolière ary ny président Rajoelina nge no niteny an'izany tamin'ny 2019 hoe hoahenako 1000 ariary vidina lasantsy ozy tsy niena 1000 ariary zany fa mifampizarana nanana de lasa fanjakana malagasy indray nananana trosany nefarany zany le mitranga eto amin'ity tsisy zavatra mirindra eto Efa lala-pandrenona mihitsy no mamelanja siasina ny filoha Matrika Ravalomanana amin'ny mahafiloha teo aloha azy kanefa dia tsy miova ny fanaon'izao fitondrana izao amin'ny fanitsakitsahana ny lalana velona misy eto amin'ny tany fisin'ny firenena. Tranga izay manam-pirofo izay fanitsakitsahana izay isaky mialana Antananarivo ny farany teo Tatsy Antsirabe. Tsy oera itsony, tsy resaka lainga itsony, tsy resaka fitaka fa dia filambaniny araka ny tegna teo filamboatiary. Sakatsakana nefa tadidio tsara fa kosehana tony veromanitra reny araka le fomba fiteny malagasy hoe volamena latsaka ambovoka reny zany teny zany io tsy maintsy mamihiratra io tsy maintsy ho hitany vahoaka io gaga ndray izahay raha nahita andreny zavatra nitranga tamin'ny faraparan'ny herinandro teo iny fa dia niverina ndray le sakana tsy enatra tsy tahotra inona no azo resahana ao anatin'izany fa ianareo ve marary le teny naisy faniry eto matetika tena marary mihitsy ange ianareo ny zavatra tsy milamina mihitsy eo andohanareo tsy ianareo mpitandro filamina ny tiana io resahana io fandresahana izay tamin'ny dianay nakany mahajanga tsy voatery ianareo préfet io masasatsasany mety ho ianareo fa tsy ianareo rehetra io fa raha araky ny voasoratra ao anaty lalam-panorenana zay ianareo no nampifity azy nampandany izany dia manana toerana manokana zany filoham-pirenena teo aloha apatsy aiviny ity ary tsy sasatra izahay ny teny andray manarakaraka ny filohan'ny androm-panjakana dia ny filoham-pirenena teo aloha raha resaka laharam-boninahitra io na laharana mahakasika ny resaka arifenitra io no tonga aorinan'izay filohan'ny androm-panjakana izay reny nefa nataonareo azy. Ankoatr'izay dia no amafisy ny solombam-bahoaka voafidy tao am-boriboritany fahadimy ny tsy maintsy rosoana amin'ny fikoanandom-pirenena. Ny fitondram-panjakana nefa hatramin'izao dia tsy miraika hiroso amin'izany fa tombala izao variana amin'ny fametrahana paikady sy fomba fitantanana kanefa mifepitoana hifarana ny fotoam-pitondrany efa atombotra. Tsy misy fisahara ny fanondranana volamena antsokosoko makany ivelany eto Madagasikara. Piasan'ny Sophie Transi indray no trateaka nanao izay fanondranana antsokosoko izay omaly teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Volamena milanja 7.7 kg mahery ity tratra saika aondrana antsokosoko ity. Araka ny fantatra dia vola 20 tapitrisa ariary isaky ny dingana no nomeny ireo piasa ireo mba hampiditra ilay volamena ao anaty fiaramanidina. Ireo volamena tratra omaly ireo izay natao tao anaty baoritra ary efa tsara manana ny drafitra rehetra afana mamoaka izany antsokosoko. Raha ny loharanom-baovao voaray hatrany dia minisitra iray no tompony ireo entana tao anaty baoritra nisy volamena ireo. Ny vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray dia samy mametraka ny sarandalana tiany ny kooperativa any Mahajanga any amin'izao fotoana izao manoloana indrindra ny fahamaroan'ny olona mandeha any amin'ity faritany ity. Misy ihany anefa ny kooperativa sasany no mitazona ny sarandalana ho 5,000 ariary. Antony iray anisan'ny nahatonga ny fiakaran'ny sarandalana ho ny mpitatitra ny faharatsiany lalana amin'izao. MDS Mahajanga. Anisany mahasarika mpivahiny-betsaka indrindra ny faritra Boeny. Raha ataony tombatombana dia Mahajanga anisan'ny toerana be mpitsidika indrindra isa-taona isaky ny fialan-tsasatra lehibe. Raha eo alafo fitaterana dia tena tsy ampy ny filan'ny mpanjifa satria maro loatra ny olona mivoaka sy miditra eto amin'ity tompon-tsiaganana nasionaly ity. Ho an'ny vahoaka dia maro ireo mpanjifa no mitaraina amin'ny fiakaran'ny sarandalana satria dia samy manao izay entso ny lohany avokoa ny kooperativa sasany. Misy kosa nefa ireo mitazana ny sarandalana ho 5,000 ariary ho an'Antananarivo sy Mahajanga. Kooperativa Fipima izay mampitohy ny zotra farafangana vohipeno Mananjary, Antananarivo, Majunga. Satria ny any
ny ivelany any fatana mo mety fatatena ny ivelany any ivelany garoterany fa ny atonatiny ato dia mijanona tamin'ny ala aloha ny akamaroan'ny coopérative tsirairay ny lalana aloha raha malala satria ny lalana amin'izao dia rasy dia rasy tokoa ary mitarana mihitsy ny tobile sy chauffeur amin'ny ara-tsin-dalana satria ny lalana zany raha ohatra hoe miala ny Tanarivo anao zany dia indray matetika fito valo diplomatika amin'ny ara-tsin-dalana satria tokony mba jerena zany le fondaroté le fondaroté dia fanamboarana lalana amin'le izy satria izy zany misy problème koa le izy misy olona mihitsy mandavaka amin'le izy raha voavy zao ny sara dia mety hosahirana rera tobilitsika reny satria sprinter iva dia iva dia tsy maintsy hotratra ny rano ambany eo dia hosahirana indray zany le mpitatitra amin'izay fotoana zay satria efa hiditra mivalinandro ny latsakoro antsika zao kelikely eo etaetany mpitatitra angambany dia amboarina ny lalana zay zany aloha tena volonté dia hoan'ny voaka koa zany mba jerevana koa zany le tombotsoan'le mpitatitra amin'ny resaka carburant satria koa zany matetika manahirana mpitatitra ihany indray satria amin'ny resaka versement ohatran'izany zany mitaraina daholo ny chauffeur versement kary ny patron efa ny gasoil miakatra frais tsy miakatra frais mijanona 10 alina zay zany matetika tokony hoe mba hojerevany tona fanjakana koa ny tato amin'ny misy am'fipimalo vitsy dia vitsy satria zay zany ohatrany hoe miaina amin'ny zay tonga eo zany dia fiaina hoe matetika zany zay mahita ray roa tonany dia vakansy satria sy dia misy tobile satria ny anay le manao direct zany isaky ny zoma zany ro tena misy dia mena amin'ny zava-misy ozy le fitenenany raha eo fiakaran'ny vitsoloka dia tsy minahitana fiakaram-be ny sarandalina mampitoy any Mahajanga Antananarivo raha efatra alina ariary izany teo aloha dia 10,000 ariary kosa izany amin'izao fotoana izao mitaraina araka izany ireo mpitatitra amin'ny fanenjehana ny versement sy ny mba hijerena akaiky ny fanamboaran-dalana mampitoy any Mahajanga. Tsaroanay tanteraka ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana ho nimponina teo amin'ny komina Ambohitrambo. Hafa tanteraka ny fiainana hatramin'ny taona 24 raha toa ka tsy misy afa-tsy fitabitro no ataon'ny fitondrana ankehitriny indrindra ho an'ny tansa ambanivohitra. Fanadiadiny Jarman no menjana ary sy Andra Kotomalala. Ambohitrambo komina 20 kilometatra maherikely miala avy eo amin'ny renivohitry ny distrika ny Arivony Mamo. Fambolena sy ny fiompiana no tena fiveloman'ny mponina saingy mahatsiaro sahirana izy ireo ankehitriny. Vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana indrindra fa ny vidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fambolena. No mafisin'izy ireo nandritra ny fampiresahana taminay fa hafa tanteraka ny fiainan'izy ireo tamin'ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana. Isan'ny zava-dehibe ny fisian'ny tetikasa PSDR izay isan'ny nanampy azy ireo tamin'ny fivelomany. Ankehitriny tsy misy afa-tsy fitaka no iainanay vahoaka aty ambanivohitra amin'izao fitondrana izao hoy izy ireo. Dia mba malahelo ny tena vita ny lalana Ambohitra 5 Ambohitrambo hoe hay le lalantsika menaka vita eo zay teraka tamina zaona fahaleovatena ena tamin'ny Filibera ny tena ko fa nandray an'izany ny ainana tamin'izany zay tsy mba niditra toko politika zany ny tenako tamin'izay na olona fa mba nahaliana tamin'izany hoe Ravalomanana hitantana any ambanivohitra nilatsaka mihitsy zay raha tao amin'ny tanàna misy anay tsisy malala n'izany feno arivo kely zany misy passeport omby io misy boky hatramin'izay maninona amin'izao fotoana izay efa sahirana efa boky zay atsona manao boky efatra nge tsy mba mory ohatriny ataoko roa alina zay indrindra ny 5,000 sy 3 alina impiry dia miala ery dia mbola avy eo koa izay ampividianana fiba indray ohatrina le fiba za mbola tsy nanao aloha fa voanao 5,000 isan'omby dia aiza ny ainantsika amin'izany matsika sa velona. Manao fahotana mahafaty ho an'ny tararaka izahay hoy ireto mponina ireto raha mbola te anohy izao fahavozana izao amin'ny fifidianana manaraka. Fitondrana efa tsy antenaina hitondra fiovam-piainana ho an'ny tantsaha-intsony raha izao fitondrana izao hoy hatrany izy ireo. Hatrany ambony hatraty ambany dia tahaka an'le basina anglisy femon'iray ny femonjanany. Inona mba zavatra misy eto amin'ny komina sahako ny teny an'izany. Misy ve tonakitry anjanak'olo fampiadianak'olo asa tsy misy ninona zava-bita eo teny amin'ny boky. Misy edolo rehefa fambolena iray tsy tahataraitry fambolena ninona na samy fiompiana. Avy aty nge mamelana Arivony Mamo mamela meritse tosika
raha ny etra na ny tamberim-bidy arivo maso mety satositra ny maro be indrindra sy mamirapiratra fa ambotrambo mba manao ary dao mba jerena ohatriny na tamberim-bidy mba niditra ao amin'io commune io zay fotsiny aho hoe samy letra tsy mameritreritra fa feombasina anglisy feony any ambony any feony aty ambany. Tsy nisy fiovana ny commune Ambohitrambo ho hiatrany ireto mponina ireto hatramin'izay tsy nateo amin'ny fitondrana any Filomarika Ravalomanana. Ny fitondrana Marika Ravalomanana no nampidirana jiro ho an'ity tanàna ity ary hatreto dia ny fitondrana Marika Ravalomanana ihany no afaka nijery ny tontolo ambanivohitra sy ny tantsaha raha mampitamy zava-misy ankehitriny sy ny teo aloha ho hiatrany ny fanazavana. Eo amin'ny pejy finoana kosa indray aho dia andrasana rahampitso ny fahatongavan'ny patriarche sady papa avy aty amin'ny faritra Alexandria eo amin'ny fiangonana orthodoxe ho feno tanteraka ny fandaharam-potoana ny sy mandritra izao fandalovana eto Madagasikara izao. Fitsidiana maharitra 10 andro eo raha ny fantatra. Avitra solondray be Michel Rakotoarso eo amin'ny sary sy rindran-tsariny tokotra marla. Fotoana iray izay isan'ny andrasan'ireo mpino orthodoxe ny fandalovan'ny patriarche tahaka izao. Voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara ny fandraisana ity lehibe ny fiangonana ity dia i Théodoros II izany. Ka raha pitso amin'ny iray roatandro no higadona etsy amin'ny seranam-piaraminidiny Ivato ity lehibe ny fiangonana orthodoxe ity. Arahana fotoam-pivavahana fohy etsy amin'ny fohy be toerana etsy Behoririka izany. Anton'izao fitsidiana izao ny fitokanana ireo foto-drafitrasa maro saika manerana ny nosy natsangana entina nampiana ireo malagasy sahirana toa ny tobo ho an'ireo be antitra tobo ho an'ireo zazakam-boty ary toeram-pianarana maro. Sinehia tinaji mera patriarki sakateve sotoliar. Ny apitsoniny dia idina avy hatrany andeha ho an'ny toliara ny patriarcha. Ary indrindra ny sekoly sy ny zaza dia azo lazaina hoe lohalaharana mihitsy ny ho an'ny fiangonana satria ny zaza no avy ny Madagasikara. Omena anjara toerana manokana sy anaovana ezaka manokana mihitsy ny eo amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny fikarakarana ny zaza. Ankoatra ny fanamboarana foto-drafitrasa dia tsy mikely soroka ihany koa ny fiangonana mandray anjara amin'ny fampandehanana ny fiainam-pirenena izay miompana kokoa amin'ny fiahiana ara-tsosialy. Ny taona 427 nanomboka ny asan'ny misionera teto Madagasikara ary efa fahateliny izao ny fitsidian'ny patriarche Théodoros II any Madagasikara raha efa nisy indroa nataon'ny patriarche Petros VII izay nitondra teo aloha. Tsara ho fantatra fa ao anatin'ny archidiocèse izay mandrafitra ny archidiocèse patriarcal Alexandria i Madagasikara. I Alexandria no ivon'ny patriarcal rehetra toerana ipetrahan'ny patriarche ary tambarana amin'ny La Réunion sy Maurice ny archidiocèse misy any Madagasikara. Mahatratra amin'ny 5,3 alina eo amin'izao fotoana izao no fitambaran'ireo mpino manerana nosy izay mitsinjara amin'ny paroasy miisa 20. Ny vaovao tapatapany eo amin'ny pejy fanatanjahantena dia nivoaka ny lisitry ny mpilalao andrafitra ny bary any Madagasikara hiatrika ny fanomana ny tena sy ny mpifampivondronana atao any Maroc na ny tournoi Maroc capitale du football africain izay atao ny 9 hatramin'ny 17 septambra izao. Ny mpanazatra azy ireo Nicolas Dupuis no namoaka io lisitry io. Nisy tamin'ireo mpilalao tsy tonga tamin'ny andro roa voalohan'ny fifanitsanan'ny CAN 2023 no andehan'ny Maroc. Telo ihany kosa ny mpilalao avy aty an-toerana nantsony izay ahitana ny Rakotoasimbola Zakanirina avy amin'ny LGK Plus ary mpilalao ny Fosa Junior kosa ny roa. Eo amin'ny vaovao pejy ny maresaka iraisan'ny pirenena ary mamarana antsika ny fampalalana vaovao dia fanampiana mitentana 2.4 miliara euro no hozaraina ho an'ny olona mikarama lasaka ny 704 euro isam-bolana ny Pologne. Natao indrindra hitsonjovana ny vahoaka polonais manoloana ny fidangany vidim-piainana any an-toerana ity tetikasa ity. Ankoatra izay, isy fiakarany ihany koa ny fisotrondronono ho an'ny zokiolona. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Tokantrano maro any Pologne no misitraka fanampiana mitentina 2.4 lavitrisa euro manoloana ny fidangana ny vidim-piainana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'io fanampiana omeny fanjakana io ny fampianana ny hetra amin'ny angovo alaina amin'ireo vahoaka. Nilaza ihany koa ny Prime Ministre polonais Antoine Costa fa isy koa ny fampitomboana ny fisotrondronono andreo be antitra. Tonga dia fanampiana mivantana any amin'ny mpisitraka ity omeny gouvernement ity raha ny fanambarana trany. Taratasy-mbola 520 euro isan'olona no omeny fanjakana amin'ity tetikasa ity ary mitombo 50 euro isan'ankizy izany ho an'ireo efa mananjanaka. Ireo polonais mandray karama 704 euro isam-bolana moa no voakasika ity fanampiana omeny fanjakana ity. Ankoatr'izay dia azo fanampiana mitovy amin'ny antsasaka ny fisotrondronono isam-bolana ihany koa ireo efa misotro ronono. Tsy ny vahoaka ihany
fa isy ihany koa ny vinavina nampiny gouvernementa polonais ny orinasa any an-toerana hiatrehana ny fiakarany vidiny herinaratra any amin'ity firenena eropeanina ity. Dia iny maresaka iraisa amin'ny pirenena iny ihany koa no marakatona ny pelizany fampalalam-baovao tamin'ity androany ity sy taky ny mahazatra mialony tenisa ratsika dia ho lazaiko aminao aloha ny fandaharana ao arainao ary ny fampalalam-baovao ny fandaharana ahoana marina ny fandaharana global news aorin'izay kosa no anarahantsika ny fandaharana sahila sao ka vahiny Clémence Rariny Irina sy Lilira Farala ao anatin'ny fandaharana ho an'ny androany itsiriny aina Ratsimbarimanga RMDM avy eto amin'ny faritany Analamanga aorin'izay kosa no anarahantsika ny Horonansary le dernier mercenaire ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray manomboka rahampitso ny zavandre mahefy indray no tondra amintsika ny fampalalam-baovao veloma ary tompoko.